zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andranaka izao sy ny ankirandreo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volanihaino ka miaro toro mandrakarika eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravara. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina no maso mba hisaisainako ny teninao. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha samy malala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be mihitsy ny tenako miaina aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona dia matoky sy mino fa ifampahery aminao eto indray amin'ity androany ity. Faly be mbola tafahoana aminao eto indray veronena soamatsatsika ireny navita ny tontolo andro iny ara-baina ianao raha androany no tonga miaraka aminay eto androany dia tehiteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy akory ny fahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny Tompo anao. Halleluia. Koa dia tonga soa ianao ary maretatra amin'ny farany. Azo atao ambany zavatra zany ianao andeha atolo mbola amin'ny tenin'Andriamanitra zany fa ho tahin'ny Tompo mihitsy na ny alina anao na ny rapitso tontolo andronao. Mialohan'ny zavatra aloha ifampiarahaba ihany tsika rehefa mandalohantsika mivavaka metraka amin'ny fotoam-piretan'Andriamanitra dia aveo tsika nonona tsodrany dia ifampiarahaba tsika rehetrarehetra. Avy eo andalo mpandrotsika raha nambafika Razana Monika any Dubai, izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Ny Tompo Razana Monika anao ny fitenenana. Tainy Tompo Pastera, tainy Tompo antsika rehetra izay mifanavaka vavaka fiambinana dia mbola hiara-vavaka antsika hametrahana ny fotoana eo ampelantaran'Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao anay. Misaotra betsika anao izay Jesosy satria fantatra efa tia anay ianao. Izay ny antony fahavelomanay amin'ity androany ity noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny fahasalamana hiasy tanjaka fofinaina Jesosy. Misaotra anao izay fa avy aminao avokoa izany rehetra izany. Misaotra ny fiarovanao anay nandritra ny tontolo andro iny. Misaotra anao izay Jesosy manana satria fantatra efa te foana anao niaro sy mivimby mitantana anay. Nahatratra izao alina izao dia voninahitra ny eo anao Jesosy malala. Kehitriny Jesosy fona aminao izay amin'ny tsy fahatanteranay sy ny tsy fahamendrehanay. Fona aminao izay Jesosy raha mba eo fahotana izay nataonay mety nampalahelo anao mety nampalahelo ny fananao masiny Jesosy izay nataonay dia fona eto anatrehanao izay diova miranao Jesosy ny fonay sy ny sainay masino izay tsirairay avy izay tonga eto Jesosy malala mba ho mendrika anao na dia mametrika izao fotoana izao mpilantananao izay Jesosy mba ho feno fanatrehanao Andriamanitra dia tahi manompona ny mpanomponao izay tonga toroteny Pastera Melabenitra Andriamanitra dia ny mpanomponao izay vavaka ho firenena ihany koa Jesosy malala dia mehery Andriamanitra. Aoka tena hoe anao Jesosy iseho, aoka ny tena herinao amin'ny Jesosy hidina amin'ny izy ireo ary hanome tanjaka n'izy ireo afahan'izy ireo hanatanteraka izany asanao izany. Ka dia misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Da io koa izay piainy Jesosy tsy tonga piainy mpanadiny fa tovy piainy mpakatony teninao izay.
ary devoly mpanapaka connexion sy mpanapaka fandaharana Jesosy manana dia tsy ho isambininy zany amin'ny anaranao akofana amin'ny ranao Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra manomboka amin'ny pastera amin'ny fivady any Jesosy ka hatraminay tsiray avy dahiny connexion anay Jesosy mba handeha soamantsara mba afahanay hiain'ny feonao amin'ity androany ity mino izay fa ampaheranay ianao raha misy reradreka Jesosy tonga edy dia ahira izy dia misaotra betsika Jehovah misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaranao ny anaovana izay mivavaka-zananao ny tera sy ny anajara. Alleluia. Mankasitraka indrindra mba avy lazana Monique Mariette tamin'izay vavaka mampizana entinao izay. Dia Jesosy anie hitondra fahasoavanao anao hamaly fitianao dia tongositra sy fahasoavanao foana hatrany mahaiza foana amin'ny asan'ny tompo. Taditapaka ny fandarantsika. Taditapaka sady ny fandarantsika fa roa hiakatra ilay j'adore. Alleluia. Raisoara ny tsodrano raiso ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny isa faraika amby dimapolo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny tsodrantsika androany. Isaia andiny faraikitsika amin'ity androany ity tsodrano etsika mamakivaky indray ity alina ity sy ny rapisitsika. Alleluia. Raisoara ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko mianoa ianao ry lay ory sady mamo tsy amin'ny divay. Zao nolazainy Jehovah tomponao dia Andriamanitra izay mandahateny ho an'ny olony. Indro esoroka ny an-tananao ny kopli ny kapoaka mampiraikiraiky dia ny kapoaka goblia ny fatezerako tsy sotroinao tsony iny mpatoky ny an-tanana izay nampahory anao kosa dia izay efa nilaza taminao hoe miankofa mba ho hitsahanay ka dia nataonao tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha ao. Alleluia. Amen. Iza moa ilay ory ianao izany. Hoy ilay olona izay tentamika tena efa doto ny problema mihitsy raha larado izy efa tena mamo ny olana mihitsy. Zay ilay mamo tsy amin'ny divay efa tena mitsirepirepy ny problema efa tsy hitanao intsony izay ho atao. Hoy tena Andriamanitra hoe mianoa ianao ilay ory sady mamo tsy amin'ny divay. Misy gobli mampiraikiraiky eny an-tanantsika eny. Dia iny mahatonga antsika ataon'olona tsinitsinina, tsy mba mahita rirany, tsy mba mahita fitiaman'olona fa izay rehetra atao ohatry ny mampiraikiraiky ohatry ny tsisy mety izany avokoa. Satria misy gobli eny amintsika. Gobli izany kaopy very izany. Dia ny an-tanantsika iny ka rehefa ny an-tanantsika iny ao anatin'iny dia feno fahatezeran'Andriamanitra. Dia rehefa misotro an'iny satria mbola tsy nahita fitita amin'Andriamanitra dia vao me mampiraikiraiky vao me ataony fahavalo tsinitsina vao me tena afa-boninahitra hoe tsisy inona. Tsisy rary ho an'ny olona mitazona an'iny mihitsy fa na miady amin'iza mifandahatra amin'iza dia resy lahatra resen'ny olona lahatra tsisy rirany ho anao. Androany. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra eto aty amin'izay iny hoe sorokotra eny an-tananao tsony iny fa manomboka androany ataoko eny amin'ny tanan'ny fahavalonao kosa dia hitsimbadika ny globy. Hitsimbadika ny globy. Dia rehefa miteny Andriamanitra eto aty dia omeo azy. Tsy hisotro amin'iny intsony ao manomboka androany. Vita androany ny firaikiraikenao anatrehan'ny olona. Vita androany izany ianao resy lava eo anatrehan'ny olona izany. Vita androany izany ianao tsy mba mireusira n'inona izany mihitsy eo amin'ny fiainana. Fa hisorona aminao izany. Dia hisokatra amin'izay ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ho tanteraka aminao izany Côte Belgique, ireny Amerinena France, Azanaso Sylvie Koety, Tsiamboramela France, Miansobeanjana Arabie Saoudite, Itonoelina France, tout Jesosy ndraiky Allemagne, Someva France, Marie-Jo États-Unis, Artisanat de Madagascar France, Mamie Angélique Koety, Santolan Jesosy Koety, Invira Rodriguez Arabie Saoudite, Sina Apostole Madagascar, Hortensine Koety, Claude Arazaka France, Verselina France, Razamika Dubai, Erikarak France, Nathalie Marisalina Madagascar, Persava Koweït, Marie-Gilda Koweït, Tsirambaramela France, Marina Tena Canada, Jesosy Paris Madagascar. Tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, ko Daniela Belgique, Andonia Suzel Suisse, Kadaka Malala France, Milarandre Malala Allemagne, Marina Tena Canada, Mianamayesu Italie, Lazanzo Sylvie Koweït, Saint-Apostole Madagascar, Persava Koweït, Marie-Gilda Koweït,
tsisy zona Suizelle, tojo Allemagne fateneko teo, Iama Koety, tainy tompontsika rehetrarehetra. Ohatrany hafa ihany zany voasoratry Erika zany tsodrano isa faraiky amby 50, andiny faraiky amby 20 ka hatramin'ny fahatelo amby 20, 51 23 21 23 fa tsy 16 17 i Erika. Azafady Ingrid Solo, Ingrid Rodriguez, Arabie Saoudite tonga soa ihany koa. Tainy tompontsika rehetra. Alléluia. Zay ary no ela. Iny ny tsodrano raiso dia inoy to tanteraka aminao. Anao hiritsika. Alléluia. Anao hiritsika. Ny hira ataontsika dia nareo ny asiako misafidy. Alléluia. Nareo ny asiako misafidy androany satria zahay itsovavolombelona tiavinareo ao anatin'ny hira itsovavolombelona. Reto avy ary ny hira ataontsika safidy androany. Iza no tianareo amin'reto hira reto. Dia mba soratana kely eo nge le hira, le titre hira dia zay be réaction no ataontsika. Alors kilalao kely aloha tsika. Iza ary no tianareo. Hirany ataontsika teto amin'ny Aki Radio ty mbola miandry anao challenge ny Aki Radio. Sa andramoka iza ao hira fanevany Aki Radio. Sa anjely challenge Aki Radio. Sa tehirizo atompo challenge Aki Radio. Atsika daholo reo. Misy atsika daholo reo. Iza amreo ary ny tianareo veriko mbola miandry anao challenge ny Aki Radio. Andramoka iza ao hira fanevany Aki Radio. Anjely challenge Aki Radio. Ary tehirizo atompo challenge Aki Radio. Iza amreo ary no tianareo iza mba anolo tena nohatra andreo hira anankiefatra reo dia sorate daholo tojo le izy io zao i tojo sy marina tianara nonolotra an'izy dia soratiko ilo anankiroa ambiny dia zay be réaction amreo arinan'ny fijona vavolombelona ataoko no ataontsika. Alléluia. Reo io zao Rosemina dia dia tsy soratana intsony fa réaction am'izay sisany ataontsika. Ao amin'ny tojo zany tsika manao réaction ny hira voalohany dia ao amin'ny marina tiana ny réaction amin'ny hira faharoa, dia ao amin'ny tojo ihany koa ny hira fahatelo anjely, dia ao amin'ny Rosemina Verselina ny hira fahaefatra. Dia tsy soratana tsy manoatra intsony nareo fa to dia réaction reo efatra reo, tojo marina tiana dia tojo dia Verselina reo ny atao. Dia am'izay tsy mifangaroaro io zao misy manao réaction amin'ny hira fanevany amin'ny tojo nefany efa ary ambony ary natao amin'ny Rosemina le izy. Dia amin'ny Rosemina le andramoka izao tsika manao réaction. Zao ny ijoroa vavolombelona. Fahasoavan'Andriamanitra be ny tsinanako fieritretina hoe vita fandarana. Rehefa tahin'ny tompo zany tsika dia tsy mifidy lero io fitahiny io. Alléluia. Maly zany misy fiarakodia zay eto aminay zay moa zany mivarotra tôbila mba vadivadinasa kely. Dia misy fiarakodia zay be mpitady be izy io. Mandeha zany tiany olona be io. Mbola misy manao réaction antsika ary amin'le ambany nefa hoe tsy antsika ho manao réaction fa ary amin'le soratra ary ambony. Raha mety dia fa daholo le commentaire nareo le ankoatran'izy efatra ery ambony dia am'izay tsy mifangaro le réaction. Io zao le antojo efa misy anankidimy le ery ambany nefa ery ambony koa misy anankidimy ny Rosemina. Dia izy ary zany no fidina amin'izany. Fa alao mba fafana kely azafady lay commentaire Marie Gilda mbola miandry anao, itody le anjely Iama andramoka izao Andrina Suzelina mbola miandry anao dia le tojo andramoka izao hira faneva dia asan'ny apôstôly le anjely dia tojo le hira faefatra Jakavity. Mafafaonge ireo commentaire nareo amin'izay tsy mifangaro le voantsika to dia lefa le efatra ery ambony no fiditsika. Azafady indrindra raha tsy mahadiso manenga mavesatra anareo. Dia zao zany ravana malala. Dia omaly zany dia narefako annonce zany io fiarakodia io. Be mihitsy ny olona to dia aiza ny ahitana an'io, aiza ny adresy, ahoana an'io. Dia omaly amin'izay tany amin'ny tamin'ny empanomana fandaharana eo misy olona zay teny azafady hozy izy raha amin'izay fa zaho hozy izy efa paka tômôbila taminao fa efa naka tômôbila indray mandeha taminao fa tadidiko hozy izy io toerana misy anao io fa mety aminao hozy izy le tômôbila midinao io
fa aloha mba ho anahy zay tsy maninona ho ahy zay tonga aloha dia anina fa misy olona koa efa nilaza ho avy aza mena olona tsony izy fa tena aloha tena ho anahy toy zay mantsana izy ka zaho tsy afaka manao réservation mihitsy fa ny ao zay tonga aloha ihany kosa no anina no nomeko azy dia ahoana izy tena programme zaho miasa maraina dia ny hariva amin'ny 10 avy tonga ka rehefa le amin'ny 10 zany dia zay tonga na entre midi et 2 zay misy tonga eo dia zay ho le izy mantsiany zareo ona raha mitsy mety vera mba tonga zao aly zao tsy mampaninana aho fa zaho manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 1:00 manao fandarana ho azahako tsy afa kelingelena tsy maninona fa rehefa vita le fandarana amin'ny firy 1:00 alina io tsy maninona fa tonga amin'ny 1:00 fa tonga tsy alaiko androany tsy lasan'olona za manao fandarana eto halleloia fandarana mandeha ny fitahiny efa miandro eo atokotany efa eto zay faty zay fa ataovy halleloia vita tsy mahatsara ny Jehova vita ny fandarana tena movaravarana dia nitsehana fitahiana efa amin'ny 1:00 alina zay mbola malafo tomobile ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy zay mba izeko avelona aminareo rehefa tahin'ny tompo zany aika na amin'ny 1:00 alina ary mbola afaka misy vola miditra na dia efa midy aza ny tsena tsara ny Andriamanitsika ary mitany Andriamanitsika zay ny fitsonana volombelonako anjaranareo le zao ijereny ato amin'ny anina amizay ary ato amin'ny anina misaotra nareo rehetra tamin'ireo namafa le commentaire misaotra be tabe atsika rehetra rehefa atao zany ny fifidianana ny hira mbola miandry anao nahazo réaction enina terizo atompo nahazo réaction 5 anjely nahazo réaction 3 dia andramoka izao nahazo réaction 5 dikan'izany dia mbola miandry anao no ataotsika meno finaritra dolary dia afaka manoratra amin'izay nareo fitsonana volombelona zay mba anareo ovakitsika eto inona ny azonareo mba hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra fa lehibe ravana zany zavatra ataon'Andriamanitra amizay za koa arynge tenako fa nahandroany dia mbola misy zavatra maro nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako fa efa nisorako an Jesosy reny halleloia fa le maro zay mba tiako nanamarika an'izay ty ho Jesosy tsy maintsy teneniko ty rapitso hoe aika za ty mbola tahin'ny tompo na dia efa vita aza ny fandarana ny olona nandeha natory za mbola nandray fitahin'ny tompo tsara Jesosy meno finaritra dolary sika rehetra reto daholo sika amin'ny groupe zay mare so anareo zay mbola tsy malala reto daholo zay renenonareo mitory-tendry zareo mivavaka fanomboana sy rehetrarehetra halleloia ao ny any Koweït Arabie Saoudite any Chine any Madagasikara any États-Unis any Canada any Dubai any Italie any Belgique any Allemagne halleloia aiza koa mbola hoe tsy voalazako any Chine tahiny Jesosy sika rehetra meno finaritra daholo ary ndao ary any Suisse halleloia dia any inona koa moa misy tsisy atiniko zay daholo dia mijery finaritra ary dia meno finaritra dia ianao koa afaka mirana rany hoe za nge Jesosy mbola miandry anao foana andraso fa ho avy izy
Hey, nadal niady misy namana ifanandamo zay nampitanondra nampilatsaka amin'izany kanefa Jehova amafisifety foana nivoady zay natao teolojianao fotvolo sy lahatra fa ninona miseho dia tsy ala fa ifiditra aminao foana Alleluia. Mamy loatra iny izy iny. Tena mamy loatra mihitsy, tena hitako hoe tena tsy mbola leo an'izy foana. Dia misaotra antsika ny fidy raha mpitsaotra izao tsika eto alinalina kokoa vao mirava hanao alimbavaka tsika raha-pitso, alimbavaka fiderana sy fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Rariny loatra izany raha ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tamin'ity taona ity ravana malala. Fa maninona tsy amin'ny taom-baovao tsika vao manao an'izany, satria tsika tsy miandry vita daholo izany ny rehetrarehetra vao misaotra. Fa misaotra sahady isika rosontsika. Halleluia. Misy olona any amin'ny 1 volana janvier vao mety hanao an'izany satria alao jerena misy olona nanao any. Tsika kosa vao mipaika ny volana farany amin'ny taona dia misaotra an'Andriamanitra isika satria lehibe ny nataony, ngeza ny nataony ary mendrika azy izany. Raha ny tena marina ny tsy ray tsarim-bavaka kely fa tokony ngamba ny herinandro manindry isika hanao fety fankalazana fisaorana an'Andriamanitra tamin'izay nataony fa izay aloha ny vitantsika sakoa matoky sy mihitsy fa Andriamanitra ny aka sitraka an'izany. Halleluia. Tahiny tompo ary tsika rehetra, tahiny Jesosy ary amaky fijona vavolombelona ary manomboka amin'ny sivy sasany ohatry mazary tsisy misy andratsika raha-pitso fa manomboka raha-pitso dia isy manomboka amin'ny sivy sasany ohatran'izao ihany ny fotoanantsika raha-pitso dia tonga dia ny fandarana misy toloteny kely dia fiderana sy fisaorana amin'izay
hitanareo izy rapitso aloha tsy teneko anareo veloha ny zavatra hitranga fa tongava fafinaritra ny fiarahantsika rapitso ho marina tianao hoe isaorin'Andriamanitra fa dia salama tsara mbola afaka manaraka fandarana miaraka ary navitany adidy rehetra alleloia amen tsy voalazako marina ny any Belgique fanteneko Belgique teo France koa fanteneko fa i Liban tsy teneko satria tamin'ny tsika nanonitra mbola tsy nisy Liban teto raha tsy diso ny tena fa kodanyla alleloia misaotra an' Jesosy kodanyla fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sady ny zara bulletin sana voninahitra ho azy rery any fa nahazo tsara izy sady nahazo bravo be tsara sady nahazo bravo be tsara ny tompo voninahitra ho azy rery any alleloia amen alleloia hoy izy izay ilay alleloia raiko Jesosy fa nisy fandraisana be indray nomenanay menakavy kely androany alleloia voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery any amen Verselina voninahitra n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy navinahitra amin'ny fotoanan'io alleloia alleloia hoy amay alleloia voninahitra n'Andriamanitra rery any fa mbola natratra zao fotoana zao narovan'ny tompo tamin'ny zavatra rehetra tsy naheno loza sy aretina ahitana fitiza zavatra atao alleloia miandry anao foana Jesosy malalo mahagaga ny fitantananao amen hoy izy okitody hoe voninahitra n'Andriamanitra rery any fa nomeny fahasavana be koa izay menakavy anio dia raiko Jesosy alleloia amen tsara Jesosy hoy tojo hoe tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa androany sisy izany miasa dia 3 andro makaina kely indray aloha fa amin'ny latsinainy indray vao miasa dia raiko Jesosy fa vita somatsara daholo koa ny asa mandrararehetra natao androany sady nahazo teny mamy be tamin'ny mpiara-miasa dia isaorako koa Jesosy niaro anay mianakavy kely sady nanome ny anina zaza ho anay alleloia amen hoy erikarako hoe alleloia dia raiko Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana nalandavitra mianakavy kely sady narovany tamin'ny loza no mbola nalaminy avokoa ny asa mandrararehetra amen hoy lina artizana de Madagasikara misaotra ny Jesosy Andriamanitra lehibe fa nahazo rendez-vous tamin'ny dokotera androany alleloia volamina tsara daholo koa ny tokony natao rehetra na niana ny an'ny vady aman-jana dia raiko Jesosy fa mbola tafoana somatsara atao trano indray izay mianakavy kely voninahitra ho azy rery any amen alleloia hoy Angelina Diamant dia raina Jesosy nahatratra fandarana nahazo valim-bavaka sy fahita-pody maro alleloia amen dia hoy tsojo hoe ay dia ampiko kely ihany koa hoe dia raina Jesosy fa nisy fotoana nianaranao anglais androany ampitombo fahalalana sy namerina indray ny leson anglais efa ela be nianarana fa ny ampianarana ireny dia mahafinaritra be ny kory makasitraka manokana ny zokomarina tanàna mpianatra dia Jesosy ania marifitianao tsara be za tena mbola tsy maintsy hanaritra fa tamin'ny lahady tokony hianatra zay zany eto amin'ny groupe Zemaresy dia manana club d'anglais izay nisokatra tamin'iny eny aman'iny ianareo mpanaraka ny fandarana ramoka izao koa raha misy aminareo lina hianatra maimaipona nefa tena tenako anareo mihitsy maimaipona ilay fianarana fa tsy ambaka an'ireny fianarana any amin'ny Knelasy any amin'ny laisy any amin'ny fianarana maro isan-karazany satria dia manana olona tena niofana tamin'ny fampianarana teny anglisy tsika eto marina tiana miandraikitra an'izay isaorana azy manokana alleloia dia manasa anareo raha misy aminareo zany mihaino eto mba te hampitombo fahalalana na efa mahay nareo efa tena avancé nareo na moyen nareo na tena débutant tena mbola vao lovio ny ianareo dia manasa anareo afaka tonga ianareo manatevin-darana dia mianatra teny anglisy tena mianatra misy évaluation mihitsy misy tena zavatra ohatr'izany mihitsy ohatry ny renany ampianarana misy groupe efa nizarena groupe dia efa hitan'ny mpampianatra mihitsy fomba anaovana azy za moa tsy mahay an'ilay izy fa izy mahay an'ilay izy dia tongava fa ahasoanao zany maimaipona tsisy rakitra eto tsisy vola aloha tsisy droit tsisy ninina zavatra aloha fa modasiana ambadimbadika zany tsisy maimaipona ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary misaotra ny mpampianatra Jesosy ny eto hitanao foana raha nampahamarina tiana dia hitompotsika rehetra zay entompo tentsika misaotra nareo Jehovah-olombelona misaotra nareo tamin'ny fihetezana ame voninahitra n'Andriamanitra fanatin'izay dia andao aritsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra
entin-dranam-bavintsika itody a zoky itody nitondra tenin'Andriamanitra androany a mena azy rehetra ny fitenenana zoky itody anao ny fitenenana Akasitraka pastera amin'ny fitenenana. Fifaliana ho azy fahasoavana ho ary afa-malala no hitondrako ny teny soratra masina eto anio. Raisoarany baibolitsika dia hijery ao amin'ny Lioka isika toko 9:1 ka hatramin'ny 11. Lioka toko 9:1 ka hatramin'ny 11. Ny anaran'i Jesosy no hamakitsika azy. Alleluia, amen. Ary nohony tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagogy Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray maty tanana kavanana tao. Ary ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo nizataratra azy. Na asitrana amin'ny sabata izy na tsia mba hahitany izay hampangana azy. Fa Jesosy nalala ny hevitr'ireo ka dia niteny tamin'ny lehilahy maty tanana hoe hitsangana ka nijoro etsy afovoany. Dia nitsangana izy ka nijoro. Ary hoy Jesosy tamin'ireo, manontany anareo aho, moa ny manao soa va no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina ve sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy dia nanao tamin'ndra lehilahy hoe ahin-jiro ny tananao, dia nataony izany ka sitrana ny tanana. Dia safotry ny hatezerana izy ireo ka nioko ny amin'izay anaovany an' Jesosy. Alleluia, amen. Ny soramandry izy menakavy moa dia manao hoe ny nahasitranan' Jesosy ny lehilahy anankiray maty tanana tamin'ny sabata sy ny fahatezeran'ny fariseo tamin'izany. Eny, izy menakavy ny andro sabata moa izany dia nataon'i Jesosy tany sinagoga ho fampianarana. Kanefa tao anatin'io fotoana io dia nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana tonga tao koa. Fa tonga dia efa fantatry Jesosy moa izany. Jesosy moa izany tonga dia efa malala ny ao anatin'ny saintsika tsirairay raha hanantona an'i Jesosy tsika. Ary entina moa izany no nentin'ity zazalahy ity teto hoe maty ny tanany ankavanana. Manahoana moa izany tanana ankavanana maty izy menakavy? Malemy dikan'izany ary koa amin'ny fiteny koa fatapatatsika hoe paralysé. Dia andro sabata Jesosy nampianatra tao sinagoga dia koa nanasitrana izy an'io ankizy lahy io, satria fotoana tokony hanasitranany an'io tovolahy io ny andro sabata. Tsy nangataka-andro Jesosy fa tonga izy dia nanasitrana. Nasainy nijoro ilay zazalahy dia ahin-jiro ozy izy ny tananao dia nahinjina dia sitrana niaraka amin'ny vava ny tanana. Izany hoe ilay nalemy teo izany afa nihetsika afaka nihinjitra. Fahagagana izany izy menakavy izany nataon'i Jesosy amin'ny andro sabata izany. Ka mitodika amintsika menakavy ao ny andro sabata koa raha ohatra isika manana aretina, ara-nofo, ara-panahy. Satria eto amin'ity tantara ity misy ny ara-panahy fa tsy ara-nofo ihany, satria
le zazalahy koa tonga dia natoky an' Jesosy dia naninjitra ny tanany noho izany tsika mila fatokisana finoana fa asitrana antsika Jesosy na ny ara-panahintsika io na ny ara-nofontsika. Ninona retintsika izany aza mihafahafa, aza manahy fa tonga dia matokisa fa hozitranin' Jesosy isika. Teto nisy resaka momba ny fariseo, mpanoran-dalàna, miandry hiapangan' Jesosy hoe ahoana ty Jesosy ty ve andro sabata dia nasitrana an'io tovolahy io fa efa fantatry Jesosy koa ny tao an-tsain'izy ireo. Jesosy Andriamanitra malala ny ao an-tsain'ireo hoe hiapanga azy indray dia tonga dia miasa no nataony Jesosy. Ka aza misy mihanahana mihafahafa isika na matahotra ny manodidina fa tonga dia minoa matokia tahaka an'ity tovolahy ity aza mitoditodika ny olona manodidina antsika izay hoe andro sabata ve dia tokony hanasitranana fa tena manasitrana tokoa Jesosy risy menakavy. Jory vavolombelona risy menakavy momba ny tenako azy satria izao tiako narary tany amin'ny taona 2010 tany mety voan'ny arety. Nisy zavatra tao anatin'ny lohako tao dia mila nodidiana. Efa lehibe ihany ilay zavatra tao 5 centimetatra. Nahatonga ny fanitona dia tsy nahatsiaro tena. Tazana tamin'ny taty ara hoe ndao ianao tarafina dia hita tao misy nofona nify tao dia nodidiny zareo. Izao tsy mba natahotra, tsy mba nitoditodika na ny aino vavan'ny olona hoe lohanao io ve dia hosokafana dia hoe sorony zanako tsy ho faty ve ianao izy manodidina na ny fianakaviany izany na ny namany. Fa izao dia tena nino ary natoky fa hositranin' Jesosy ary izy menakavy. Tena fifaliana be fahasoavana fitahiana manaraka ny azoko teo amin'ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao. Mitombo foana ny fitahiana fahasoavana azo ka tsy mba natahotra fa natoky an'io Jesosy io hoe mpanasitrana izy dia tsy nitoditodika fa ny olona no natahotra fa izao risy menakavy tsy mba natahotra dia izao zavelona mijoro vavolombelona aminareo menakavy izao. Ka raha misy ianareo marary miara-panahy indrindrindrindra miara-nofo atsoa Jesosy. Minoa azy, matokisa azy fa izy ny tena manasitrana antsika. Dokotera Jesosy. Aleloia. Amen be izany. Faly aho jory vavolombelona aminareo menakavy mba iriko koa ianareo raha misy ny aretina mahazo anareo atsoa Jesosy fa hositranina tahaka an'ity tovolahy ity ianareo ary tahaka aza miraharaha, aza mijery ny hampanganan' Jesosy avy amin'ireto taranaky ny fariseo satria ny taranaky ny fariseo mbola misy hatramin'izao izy menakavy. Miteniteny foana hoe rehefa sabata izany misy manaja ny andro sabata fa hoe tsy mangataka fanasitranana hono fa mivavaka fotsiny nefa dia ilaintsika mangataka ny fanasitranana amin'ny andro sabata.
ka izay le izy menakavy ny teny kely toriteny kely angamba mba mahasoa antsika tsirairay avy sy ny fijoroako vavolombelona matokisan' Jesosy hafa izy no dokotera ny dokotera. Aleloia, amen. Dia voninahitra ho averintsika ho an' Jesosy reriany. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao ranambavy tody tanatin'izay toriteny mamy be nentinao izay Jesosy anie hamarifitenao dia mitombotsitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranambavy tody. Misaotra ny rehetra koa izay mankasitraka azy Aleloia. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao mba tody tanatin'izay toriteny nampahery be mamy be izay dia Jesosy hamalifite anao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Luka toko fahenina andininy fahenina ka hatramin'ny 120 no novakiny tamintsika nentina nandraisana fampaheresana tamin'ity androany ity. Vakiko ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramary dia nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy nalahary lehilahy anankiray maty tanana tamin'ny sabata sy ny fahatezeran'ny fariseo tamin'izany. Naran'i Jesosy ary nono tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Jesosy dia mpitandrina andro sabata. Halleluia. Fanontaniana voalohany kristianina ve ianao? Mpanaradian'i Jesosy ve ianao? Tandremo ny andro sabata. Fa Jesosy tsy voalaza hoe tsy indray mandeha sabata fa tamin'ny sabata hafa koa izany hoe isaky sabata Jesosy dia tonga. Ary isa sabata misy zava-miseho foana. Halleluia. Raha tianao hisy zava-miseho ny fiainanao indray dia hita zava-miseho vaovao indray ianao dia tonga miaraka aminay amin'ny sabata afaka pitso. Halleluia. Fa hiaina anatin'izany tontolo faharesana fanasana tompontsika amin'ny sabata ho avy izao anasana anareo izay mety mbola tsy mpiaraka aminay eto moa tontolo ny andro sika miaraka eto foana ny manomboka amin'ny 7 ora fandaharana lahatody sy fandaharana Jonathan dia voatapitra iny amin'ny folo sasany dia miditra anaty Zoom isika dia ao tsika ohatrindreny hoe miaraka anaty trano anankiray fa ao anatin'ny Zoom ao tsika miara-mivavaka miara-miteran'Andriamanitra miara-miankohaka paviny amin'ny roa sasany dia amin'ny roa sasany indray manomboka ny live fitoam-bavaka sy toriteny sabata dia vita indray fitoam-bavaka dia miditra amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia izay vao miditra amin'ny fiderana dia io ilay tena hoe masoandro mody ampalahelo Alleluia. Dia Jesosy izany dia mpitandrina andro sabata. Jesosy izany tsy mivavaka hoe lahady izy miditra any am-piangonana na alatsinainy na talata fa sabata izy miditra mampianatra anaty amin'ny sinagoga. Ary rehefa nampianatra Jesosy dia nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana tao. Nisy olona iray izany ny tanany ankavanana maty dia manao ohatr'izao izany. Voalazan'ny tena Andriamanitra ambany le hoe maty tanana dia hoe efa maina na koa hoe malazo. Izany hoe efa tsy miasa intsony mihitsy ny tanana iny. Maty. Ohatr'indreny hoe maty ny silaky ny tananao, silaky ny vatan-drahatsavantanao iray izany no maty. Tsy misy ilana azy intsony. Izany maty tanana izany dia azo alina amina zavatra be dia be izany. Ny olona manana tanana dia afaka miasa. Ny olona maty tanana izany dia tsy afaka manao n'inona. Ary tanana ankavanana izany dia tanana tena ahafahana manao zavatra. Izaho zao raha ohatra ny tanako ankavanana ity dia ankavia azafady tsy miasa. Mbola be dia be ny zavatra vitako amin'ity ankavanana ity. Fa raha ity ankavanana ity no sanatria tsy mety dia sahirana be ahako satria izaho dia olona ankavanana fa tsy ankavia. Raha mbola ny ankaviantsika ary misy problème mitondra tômôbily tsika mbola afaka mitondra boîte automatique tsisy ilana tongotra ankavia. Ino moa zany tiako atongavana maty tanana ankavanana ity izany hoe tena point vital mihitsy izany tena
point tena vitanina mihitsy zany io tananakavanana io maty io zany hoe miankina manena mihitsy ny problème ty olo ty fa tsy hoe matimaty tsy hoe maty tanana fa azo lazany hoe maty mihitsy ny fiainany satria amin'ny alalan'ny tanatsia iny afahantsika mihetsika amin'ny alalan'ny tanatsia afahantsika miasa afaka voanao zavatra de efa miasa ny tananao aleloia inona ny tsy ilanao tsika nyty tanantsika ty ilana nyty daholo aty mila mietsika foana fa tsy hafanetsika tsony olona io mety misy olona tonga eto androany eo amin'ny toeran'io lehilahy io maty tanana mety mietsika any ny tananao fa inao mihitsy nefa tsy afaka manao ninninona bloqué ny fiainanao bloqué ny fiainana zany olona maty tanana kavanana zany misy blocage mihitsy amin'ny fiainanao zay atao tsy mety daholo satria de efa maty mihitsy ny tananao kavanana tsisy etsika azo atao tsony lany aiky ny zavatra mahafinaritra ny olona lany aiky mihitsy mila miona amin'i Jesosy halleloia sova ny tandrina sabata ty lehilahy ty fa raha tsy ny tandrina sabata ty lehilahy ty de tsy mifanena tamin'i Jesosy halleloia raha omaly izy ny teo tsy teo Jesosy fa Jesosy niditra tao amin'ny sinagoga satria sabata io fa io lehilahy io koa mpitandrina sabata ihany koa maty tanana fa mitandrina sabata halleloia mbola misy zavatra tsara ihany ke zany ny fiainany na de maty tanana aza mbola afaka nitandrina sabata fiainana ngery avana fitandremana sabata io aina ngery avana io fitandremantsika sabata io aina ngery avana fahasoavana ngery avana nyraisinao ka na de maty tanana azy zany mbola nisy fahasoavana anankiray mbola ambona fahasoavana ny amin'ny faran'ny herinandro de ilay andro fitsarana lay andro fitsarana lay andro fafinaretana lay andro fiolana am'ilay tompony tompo lay fanjakam-balaka lay andro fiolana am' Jesosy Kristy lay tompony sabata halleloia ao mihitsy io miona mihitsy tenjana hoe miona fa tsy le mifanoa le mifapoinsa fa tena miona tena mifandray zavatra tena mifandray mihitsy zany enao anatin'lenao problème iny mitandrina sabata ianao Jesosy koa nefa eo de tafaray tisamaniny halleloia fa zao teo koa mpanoratra sy ny fariseo ary reo ndray tonga eo noho ny amin'ny lalàna reo zany tsy problème andreo na tonga eo Jesosy na tsy tonga reo efa eo foana reo mahay lalàna reo fantany fa dity fa efatra androany mila mitandrina sabata isika misy olona samy tonga eo amin'io sabata io ao ny tonga noho ny amin'ny lalàna fariseo sy ny mpanoratra tsy maintsy tonga eo reo ary reo miditra manomboka amin'ny fito maraina ny fiangonana reo amin'ny fito latsaka dimy de efa manomboka satria zay ny lalàna fehezany lalàna reo mahay lalàna raha teo reo tsy ratsy ny manara-dalàna tsisy maharatsy an'izany fa ny tanjo natokavandreo de ny amin'ny lalàna misy indray olona tonga eo hitady an'Andriamanitra ny alehany io satria maty tanana izy fa misy olona anankiray tonga eo io olona io de sady Andriamanitra anasitrana ny atongavany eo ampianatra ny atongavany eo izara fifaliana ny atongavany eo izara fiadanana ny alehany eo izara fampinaretana ny alehany eo raha misy am'ireo zavatra tena haiko reo tsy hanananao tediavinao manome fotoananao raha afaka kapitso mandefa SMP amiko ny amin'ny sabotsy maraina amin'ny sabata maraina atao ke sabotsy matsy mba fantatreo reo viny zany de alefasako liana zoom ianao mampidira zoom anatin'ny telefony de ho hitanao ke ohatrany ahoana zany manao commencement ohatrany hitanao zany ohatrany ahoana zany mitandrina sabata zany andramo fotsiny de zao mijanoneo fotsiny anao 30 minutes ny angatahako anao hitany hoe tsy miinteressé anao de afaka mandeha anao tsy maninona mihitsy halleloia misy karazan'olona tonga zany rehefa fariseo sy ny mpanoratra tonga eo jery zay ataon'i Jesosy izy ary tsy hoe mijery zay ataon'i Jesosy akafisy akamany fa hijery zay ataon'i Jesosy anakiana sy anenjika sy afahany miampanga azy Jesosy nefa nahita ny hevitra eo fantatry Jesosy ny programany eo fantatry Jesosy ny tao anaty eritreritry eo de vomeo izy Jesosy raha lehilahy mitsangana ka mijeroetsy ampovoany amin'ny sabatsika rehefa tonga amin'ny fitondranam-bavaka mba mangataka aminareo amin'ny commencement
mba hampatsiahana anty andinitsotra masina ity fa ho atsotsika tsirairay hijoro eo afovoany hitsangana eo afovoany ao anaty zomao zany misy fitondranam-bavaka ao, misy olona maty tanana, misy olona ao tena tratrana blocage, misy olona ao marary, misy olona nandefa message androany hitako hoe misy hoe marary ao ankibony, misy manilitsy be tongava amin'ny sabata fa ho tanterahantsika mihitsy io amin'ny sabata, ho tanterahan Jesosy ny fanasitranana amin'io manasareo izay manana aretina blocage sy ny sisa tsy voatanisa tongava fa hoy Jesosy mitsangana ka mijoroetsy afovoany. Inona ny anaovana azy eo afovoany? Ho alaina baraka ve? Tsy ho alaina baraka fa ho vavolombelona. Ho vavolombelona. Ianao mila atao hitan'izao tontolo izao anao fa sitrany maninona ianao no afenina raha sitranin Jesosy tsy maintsy atao hitan'izao tontolo izao anao fa sitrana. Halleloia. Tsy maintsy atao hitan'ny olona ianao fa niova ny fiainanao. Halleloia. Tsangana izy afovoany. Dika zany any daholo amin'ny mason'ny olona ho jeren'ny olona akaiky nge ty fiainantsika ty avany manahoana tokoa ary izy ireo. Halleloia. De nitsangana izy ka nijoro ary hoy Jesosy tamin'ireo manontany anareo moa ny manao soa ny mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? De nijery azy rehetra manodidina izy ka manao tamin'ilay lehilahy hoe anjiro ny tananao de natao zany ka sitrana ny tanany. Tena mitombona ny fanontaniany Jesosy. Inona ny tianareo? Inona mety? Manao soa ve ny mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina ve sa ny mahavery aina? Ny tena marina reto mpanoratana azy fariseo reto tsy mahita ny olona io sitrana ny zava-dehibe aminy fa ny mahita zavatra hiampanganan Jesosy no zava-dehibe aminy. Ny mpanoratana azy fariseo tsy problema ny olona eo foany tonga mivavaka eo foany fa marary tanana maty tanana satria ny fanoratana azy ny fariseo ny sabata tsy hoe fanafahana fa ny sabata de didy fahefatra. Raha tonga miaraka aminay ianao amin'ny sabata aza tonga eo no ny amin'ny didy fahefatra hoe manatsiarovany amin'ny sabata, mitandremany ady sabata, mitandremany amin'ny sabata ka manamasina azy, aza manao raharaha akory na ianao na ny ankizilahinao sy izay rehetra vahiny ao atokantramonao. Raha tonga eto ianao amin'ny sabata iraka aminay aza noho izay lalàna fahefatra didy fahefatra izay atongavanao eo. Fampahafantarana anao hoe misy zany Jehovah naniendry an'izany. Fa raha tonga eto ianao androany aza manao taka amin'ny fariseo sy ny sadoseo sy ny mpanoratana reo ny atokavan'ireo de nitady izay hamandriana sy hiampanganan Jesosy. Halleluia. Tonga eto ianao amin'io hijery fanasitranana ny alehanao eto, hiderin'Andriamanitra ny amin'ny fanasitranana ny alehantsika eto. Zany tena mampahery anareo. Tsy misy tamin'ny sabata fitondrana bavaka nafinaritra ny fitondrana olombelona, ao ny netina bavaka ho afaka permis, ao ny netina bavaka sitrana amin'ny areta, ao ny netina bavaka ho alafo tomobile. Nisy ohatr'izany keto mahafinaritra n'Andriamanitra fa ny henoko aloha hatreto 20 isan-jato nefa nanome fitondrana olombelona fa ny vavaka Jesosy. Halleloia. Amin'ny sabata ho avy zao tsika eto daholo ny maty tanana. Inona va le maty tanana? Mety maty tanana tena rabaky teny fa mety tena olona tsy afaka manao na inona na inona intsony, paralysé, da tsy afaka hetsika intsony, tsy afaka manao hetsika intsony, tapidalaka re ngave da hivavaka tsika. Ny tena mampalelo an'ireto olona reto reto mpanoratana sy fariseo reto de ny arendry rehefa misandratra indray ny anaran'i Jesosy. Ny tena tsy zakan'ireo de nahita olona sitrana, tsy le olona sitrana fa le hoe iza nanasitrana azy. Tadinao hoe nisy olona sitranin Jesosy sambatra ny ekibon-dreniny de nitenenin'ireo la zao aminay fa mpanoto zany, nataony anketatra amin'ny ray aman-dreniny mihitsy tena teraka jamba ve aloha sao de mba sinema. Tiany zareo mahita olona sitrana fa tsy tiany zareo raha mahita olona sitrana hoe sitranin Jesosy ka hiteniny anaran'i Jesosy. Ary zany ravana ny tena zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Misy ady nge amin'izao fa tsy fantatra tsika ndray ohatra tsy fantatra misy ady mitranga nge amin'izao fotoana izao. Inona le ady? Misy olona tsy mety
misy fotoana atsika mitaotra an'ity zavatra ty foana tsika matetika re mba mitondra mbavaka olona de sony hoe rehefa mba mahazo valim-bavaka tsy te hijoro vavolombelona ny olona satria sao de malaza le hoe sabata sao de malaza le hoe Jesosy Kristy tompony sabata be de be ny olona mitandrinandro sabata miafina na de miteny an'izany ary amin'ny sabotsy sika ivavaka tongava ivavaka amin'ny sabotsy fa manina moa raha hoe sabata sabata zany nge tena zany ke ny fitafanon'ny sabotsy sabata ny Jehova ary io tsy andro fotsiny ihany hoe andro ohatry latsinainy talata sy narobia sy ny lahady fa tena andro spesialina mihitsy io fa tsy arakarak'ity tenanao an'io de tsy makamokamy olona menao an'io de misy mihitsy olona mitandrinandro sabata menatra ny amin'ny teny io ivavaka sika amin'ny sabotsy sabata rahalahy sabata ny Jehova io rahalahy Jesosy Kristy tompony sabata ny ivavahantsika rahalahy ina ny menatra antsika am'izany tsy agatsy sitrana ny vavaka tam'izany zany mbola azoko soratana eto amin'ny andro keto fa mpitandrina sabata de soratako fa tsy atao boky zany fa tsy menatra anahy kosa nefa tsy menatra anahy mihitsy ny tenanao fa ny fiainako de potika be mihitsy taloha fa nitandrina nanomboka nitandrina andro sabata sokatra ohatr'izao de zao hitanao zao halleloia jereo zokitody nge tsy tandrina andro sabata taloha eto mihitsy zokitody iny tamin'ny voaniona voalohany tadidiko mihitsy nareo voaniona voalohany daholo fantahiny to zokitody io tamin'ny fahasalamany nareo mino fa anam-potoantsika amin'ny sabata mba hitsirotsika vavolombelona am'izany hoe hatramin'ny tandremantsika andro sabata ny ratsy hoe fiainantsika sa ny tsara reto fipamazana sy fariseo reto zany tsy de tena mifantoka hoe ty lehilahy totonge tena mijaly fa marary fa any amin'ny lalàna indre aza manao rarana inona na inona rehefa sabata de noho ny amin'ny lalàna ve zany de aleo le olona matitana nen Jesosy tsy zany ny fariseo mahay lalàna fa Jesosy mahay manasitrana halleloia ny fariseo mahay lalàna Jesosy koa mahay lalàna fa en plus n'izany Jesosy mahay manasitrana ary amin'ny andro sabata be de be ny olona sitrany Jesosy amin'ny andro sabata na Fozan'ny Petera sitrany tamin'ny andro sabata le lehilahy tao amin'ny farihan'ny Betesda nanary 23 taona sitrany tamin'ny andro sabata le lehilahy mibotsibotsy ny rano sitrany tamin'ny andro sabata io lehilahy maty-tana io le vehivavy tsy natraka tao amin'ny tempolo le andeha hivavaka andro sabata no sitrany napitrakan'i Jesosy mitraka alleloia tena hobetsaka indray ny olona hoatrakan'i Jesosy amin'ny sabata io halleloia le olona mitanondrika sy afaka nitraka teo amin'ny fiainana reny mba tongava eto reny havanareo reny reny havana tsy mety mitraka teo amin'ny fiainany reny ohatran'le vehivavy tsy natraka halleloia fa amin'ny andro sabata io atrakan'i Jesosy azo atao zany ary fanaony zany izy nge ny tompony sabata ny zanak'olona ozy Jesosy ndika zany malalaka be izy anao zay tiany amin'io sabata satria anazy io halleloia tsika koa manasitrana andro sabata marina mihitsy teny zokito fa misy karazana fiangonana nge tsy rehefa sabata tsy mahazo mangataka olona firenena zany ianareo hoe tsy azo atao mangataka zavatra zany mba sabata androany ka ianao zao raha Jesosy mba mihaona amin'ny dadanao ianao de amin'ny andro anankiray mba hihaonanao amin'ny dadanao de hoe tsy mahazo miantra amin'ny dada mihitsy ianao tsy mahazo miagodikoty amin'ny dada ianao fa tsy azo atao zany nefa eo amin'ny fotoana hitanao azy atosika daoly amin'io nge idera azy sika ibebaka aloha sika angataka ny rahan'i Jesosy aloha tsika mba homendrika aminy iona aminy de iona aminy tsika de idera azy de akasitraka azy atombotsika ara-pitsoany lamantsy io fiderana sy fankasitrahana hipoapoaka ho an'i Jehova Andriamanitra ny voninahitra halleloia ho atsotsika amin'izany mihitsy izy atosika misandratra eo ambonitsika mihitsy mihevaeva ambonin'ny fiderana ngeravana Jesosy amen ka reto le fariseo sy mpanoadana reto njare tena tsy tatiny de Jesosy mbola isite indray zany de voninahitra n'Andriamanitra fa sitrany Jesosy iny tsy tatiny zareo iny tsy tatiny satria zareo tsy mbola nisiny mihitsy de voninahitra n'Andriamanitra de sitrany fariseo zay tsy nanasitrana Nikodemosy nge raha nanezaka nanasitrana olona tao amin'ny baiboly tao amin'ny anina tao nisy olona demoniaka Maria Magdalena nge raha efa nametrahan'ny fariseo tanany efa nidelivrena ny fariseo fa tsy afaka ary zany tsy tatiny zareo zany fa tatana tsy tatiny Jesosy tsy zany reny jereny fa le olona mampalahelo
onena jesosy na vao mijery olona dia onena ary jesosy tena vao mahita olona tsy zakany jesosy zany mifanena amin'olona misy problème ka misaraka aminy mbola misy problème zany zany zavatra tena tsy hain' jesosy atao zany ny ampahirizako ataovy zay oranao amin'andriamanitra vao eo nampahiry olona teny tamin'ny olona hoe zao tadidio fa ny fiainantsika ity dia tsika taka ny vilany dia ao anatin'ilay vilany misy sakafo dia ireo sakafo io miatere lalitra io dia rehefa mangatsiaka io vilany io dia tonga ny lalitra mipetraka eo mimeno ny fofokanina ao anatiny io fa mba tsy hipetrahany lalitra eo dia ampiretina ny afo dia afanaina ny vilany tsisy lalitra mipetraka izany eo dia mahoatra izany nge tsy fiainantsika ity rafana vatantsika ity vilany ny ao anatintsika eo ilay sakafo manitra be ny fahasoavan'Andriamanitra ireo fitahiana ao anatintsika ireo ny ara-panahintsika ny taovantsika ny mombantsika rehetra ao anatin'io vilany io ny lalitra dia endriky ny devoly hipetraka eo ambonin'io vilany io hitsiriritra amin'ireo fahasoavana ao anatin'ireo anakorotanao angalatra sy amotika eo fa ny afo mirehatra koa dia ny tontolo ny fanamasina ny tontolon'Andriamanitra efa mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io mirehatra io mafana ny vilanao ny olona mirehatra ara-panahy zany tsy azon'ny devoly ataon'inina ny azon'ny devoly ataon'inina dia ny olona mangatsitsika ara-panahy reny tandremo ianao mba miteny an'izany hoe zanga maloha hijanona kely amin'ny fanompo akaina kely tandremo fa tsy misy tsy mahavita makainy zany ianao tonga dia ny devoly miataky anao ka tandremo ry havana aleloia ny Jesosy indray miona aminy ianao eo izy dia eo ianao ho an'ny fariseo aloha io amin'izao ohatra ny sanatrio sy ny tian'ny fariseo ny olona hijanona amin'io ihany dia zareo ihany ny salama zareo ihany no milamina ny Jesosy dia izao alohan'i Jesosy ary izy tsy milamina dia ianao milamina zany kely mekanisme teo ambony hazo fijaliana tsika zao zareo milamina be noho ny amin'inona noho ny amin'ny hazo fijaliana hotahiny tompony antsika rehetra matoka fa voarinao zany afatra any Jesosy dia nitenina hoe ainjiro ny tananao dia nataony zany ka dia sitra izy safotsy ny atezerana ny olona teo ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna safotsy ny atezerana izy zay rehefa hisandratra ray tsy tian'ireo mihitsy ny Jesosy hisandratra io fiainanao io atao ho fisandratan'i Jesosy atao ho fisandratan'ny anaran'i Jesosy io fa ho hitanao fa tena mitsokanao ny devoly tsy tia ndray tsy tiako ndray io ndray zao dia joro vavolombelona zao fiainantsika zao tao fijona vavolombelona isanandro isanandro fa tsy tamana eo ny devoly tsy tamana eo ny devoly ary tsy tiany ary tsy tena mahalomonina azy Jesosy misandratra zany koa tonga tsika asiana fotoana mihitsy fijorona vavolombelona rehefa zava-dehibe nge rahafana za mbola mamerina aminao foana fa zava-dehibe ny fijorona vavolombelona hotahiny tompany antsika rehetra mino fa voarinao ny afatra androany misy fe zavatra voarinao tamin'ity androany ity androany dia tadidio fa rehefa mino amin'i Jesosy ianao dia izao fotsiny sitrana ny anaranao madio ny anaranao mahiratra ny anaranao afaka ny anaranao aleloia amin'ny sabatsika tena nisy fotoana malalaka kely mihitsy anaovantsika seansana fitondrana-bavaka tsy maintsy sitrana zay tonga rehetra iso amin'ny sabata fanambiny apetrakintsika angataka amin'Andriamanitra mihitsy tompo mba hamasino zay mba hamendrika anao dia tario lalina zay dia ampio zahay aleloia tonga ary fotoana fijanona fahatsapana efa iny compte grado akiladeo inona no azonao ambara inona ny azonao lazaina manan-javatra ho lazaina ve ianao manoloana an'izany rehetra dia anjaranao zao no mijoro vavolombelona ambarao inona ny voarinao tamin'ity androany ity inona ny mba azonao zaraina aminay izy ary ny andro voalohany izara fahatsapana dia avetsika anao hira ary efa azo indray ary verenana soratana indray ary le hira anankitelo hira fanevany akiradio hira fanevany akiradio andramika izao anjely challenge tehirizo atompo challenge izy amin'ireo telo ireo indray ary ao mba soratana anao mba olona ray manoratra an'izay raha latojo azafady mba soraty zay azafady akiradio andramika izao hira faneva dia anjely challenge dia tehirizo atompo challenge zay no hira isafidianantsika dia efa soratana tojo eo tsirairay avy reo dia asitsika réaction dia zay be réaction no ataontsika aorianan'ny aorianan'ny fijona vavolombelona hidirantsika any amin'ny vavaka
famaranana mety aminareo zay dahoary raha ohatra ary efa ao ary i mpampianatra ranabavy marina tiana zao milaza fitenena inona ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina eo makasitraka rasitera dia makasitraka anareo mianada tena nanamarika anazy zany le teny zokitoto hoe mila mino sy matoky an' jesosy tsika rehefa nasitrana izy vao sitrana ary tsy mila mitoditodika na mitabakaba ary ny fariseo dia ohatrany hoe misapasorean'ny teny jesosy fotsiny dia manaraka izay teneniny dia sitra dia faharoa hoe ny tena tsy zakan'ny fariseo zany satria samy mahay lalàna na jesosy na io zareo dia tena tsy zakan'ny zareo ilay asa fanasitranana izay tsy vitan'ny zareo fa nataon'i jesosy ary ny olona iteny indrindrandrindra hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ny fijoroana vavolombelona satria sitrana dia fahatelo nanamarika dia indrindra koa androany hoe tsy zakan'i jesosy zany mahita raha misy olona mifanenaminy ka misy olana dia miala eo mbola misy olana foana dia tsy zakany dia tena hoe sitraniny ianao rehefa mifanenaminy dia tainto dia manasa ny rehetrarehetra tonga ny sabata Alleluia tahiny tompo ranabavy marina tiana makasitraka indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana jesosy maro fitenao dia mpitombotsy tsy fahasoavana foana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia izy indray ary no ampidintsika manaraka ny nanao antso manaraka efa afaka mifidinareo efa afaka manao voty amin'ny hira izay ho alefa efa reny soratany lalatojo ireo daholo dia izay be réaction indrindra no ataontsika alefa avy eo okay davary raha ohatra ary efa ao raha latojo dia tonga dia mitsika avy izany fitenenana anao ny fitenenana inona ny azonao ambara dia tsy ohatra tsy moa dia tena ampy izy présence présent Ieraka tsiraka be dia be rahareo miara-data amin'ny teny fa nahafinaritra nahakasika nahavelom-panantenana be ihany koa na amin'ny sabata zany izay lafilafo tenana marary dia hatsangana izay maty dia mitsangana naharitra be faharoa nahakasika anay ilay hoe fitsin'ny vaombelona sobetody hoe opération loha tena sahaby tena hoe raha tsy Andriamanitra tena marina ny teny olona betsaka tena mahafaty mihitsy zany opération loha zany tena grave tena isaorana an'Andriamanitra nampaheriny izy hoe tena Andriamanitra zany mahay ny zavatra rehetra niny na retina zany niny na maty dia an'Andriamanitra manangana anazy dia renitenen'ny pasitera ty koa nakasika be daholo dia hoe indrindrandrindra le hoe maty ny tanany ankavanana any hoe tena ny ankavanana mihitsy le point vital le tena ina be manao zavatra dia tena amin'ny tobilana sitra na manoratra na inona ilaina amin'ny asa rehetra dia tanana ankavanana fa miditra maty fa rehefa tolo dia somary anazy dia nahafinaritra tamin'ity koa le hoe afaka angatahana sy tiana iny hoe mba fotoana tongavana hoe midera makalaza mivavaka manolo tena aloha fa afaka angatahana koa izay tiana angatahana le hoe dia koa tena mahafinaritra hoe ilaina foana tonga nasena Andriamanitra mbola fahadimy betsaka moa tena nakasika dia le hoe ataovy ny fiainanao ataovy mampatahotra amin'ny devoly le ohatra kely teo mantsy tena nahafinaritra le hoe vilany teo dia rehefa mangatsiaka le vilany dia tonga eo ny lalitra tonga eo zany ny devoly rehefa mangatsiaka ny ara-panahintsika fa mba tonga n'izany hoe tsy hipetraka eo ny devoly dia mila mafana sy ny vavolombelona aloha dia matahotra ny devoly zana fatsapanao ohatrao dia matahotra ny devoly dia lasa ny devoly rehefa mirehatra tana dia mitsoaka ny devoly mahafinaritra Jesosy tahotra Alleluia be makasitraka saotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana dia mamy be dia Jesosy any amaly fitia be dia be raha latojo Alleluia amen atsika apiditra olona manaraka indray izy indray ary no izara fahatsapana manaraka Alleluia raha efa ao ary soki anginirano drikaizy dia mianaza fitenenana inona ny azonao ambara androany anao fitenenana Tain'i Jesosy pastera tain'i Jesosy taontsika rehetra dia makasitraka ny fitenenana
Mikasitraka anareo menadako tamin'ny tena Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be an'Andriamanitra dia hoe misy ny olona tonga amin'ny andro sabata dia hoe noho ny amin'ny lalàna, dia misy koa hitady an'Andriamanitra noho ny fanasitranana. Dia le fahatelo hoe fa nisy olona iray dia Jesosy hita Jesosy tonga izy hizara fiainana, tondra fanasitranana ary koa anova. Dia faharoa manarakaraka le hoe ny fiainantsika dia ataovy ho fijoroana vavolombelona foana isan'andro. Ary rehefa mihaona amin'ny Jesosy tsika dia sitrana madio afaka. Dia fara moa le hoe tompony sabata Jesosy dia malalaka be mihitsy izy, afaka manao izay tiany atao ny sabata io. Ka raha amin'io tsika tonga dia zava-dehibe izany fitandremana sabata dia afaka mangataka tsara mihitsy tsika satria mihaona amin'ilay rehintsika azontsika angatahana. Dia raha marary tsika dia afaka mangataka fanasitranana amin'ny Jesosy. Zavatra rehetra izany dia azontsika angatahana aminazy amin'ny andro sabata io. Dia tena zava-dehibe izany fitandremana sabata. Dia izay no tena nakasika pastera. Etahiany Jesosy daholo. Aleloia, amen. Aleloia be mankasitraka anao inginao dirikeza tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Jesosy ane izara fahasoavanao anao ampitombo fahasoavanao anatinao dia ombanao hatrany. Mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Misaotra nareo izay zara fahatsapana. Jesosy hamaly fitianareo. Iza no naresy? Tehirizo atompo no naresy tamin'ny voty dia tsika ary zay amaranana antsika ny fotoana dia aorianan'izay hivavaka avy hatransika dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Dia mino finaritra daholo dia tahiny tompo daholo. Tehirizo The future's from the front, into my head. Say, dreams and again, if you're not cool, real love, journey, and be done. Little more just to say, if you're not cool. The future's from the front, into my head. Say, dreams and again, if you're not cool, real love, journey, and be done. Little more just to say, if you're not cool. Ci soffri a Lozano, tu su lasciami fare me, tu rischi l'offesa, tu su lasciami fare me, sai che mi fianco. Ci soffri a Lozano, tu su lasciami fare me, tu rischi l'offesa, tu su lasciami fare me, sai che mi fianco. Saber de sos Alfonso, tengo finita filtrar, la soy de María, te dejan insano. Saber de sos Alfonso, tengo finita filtrar, la soy de María, te dejan insano. Ci soffri a Lozano,
Alleloia. Eny Jesosy zany tokoa ny fanirianay mba ho tehirizinao hatramin'ny farany zay ary ho tehirizinao amin'izany hoe fiainana mahafinaritra miaraka aminao zany. Mbola eto amin'ity tany ity dia hiara hitandrina zavata aminao foana zay Jesosy dia fantatra efa na oviana satria mivoova ny fiainanay. Mety herinandro zay tahinao, herinandro zay mandalo aty, herinandro zay mety mandalo fisedrana sy fitsapana, fa ny zava-mahafinaritra indray dia rehefa mitafahoana aminao amin'ny sabaty zay dia misavo zany rehetrarehetra zany. Misaotra Jesosy misaotra tsy nanaiky amevahana ny faritsotra sy ny mpanolora-dalàna fa nametraka kosa ianao hoe zava-dehibe ny fanasitranana an'ity lehilahy ity satria zava-dehibe raha miverina mihetsika ny tanany. Dia misaotra satria hitanao tokoa fa zava-dehibe ny fiainanay mitsangana indray ary dia niala maina ny mpitazana Jesosy voninahitra ny eo anao ary dia laza saotra hatramin'izay ka ho mandrakizay. Dia ry izany teny izany mba voatahirety anatinay tsirairay avy azavelanao Jesosy zany ho very maina, azavelanao zany Jesosy hoe hiala maina fa tena hoe ny vona fafirehetra androany dia amoa avy za tena revitry manam-pahatam-penina anatinay tsirairay avy ho fiainana mandrakizay ty anatinay. Misy saotra Jesosy malalo. Halleloia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena andao ampandrotsika nandravitsika Kodanela ivavaka ho an'ny firenena Kodanela anao ny fitenenana. Alleluia, mankasitraka pastera nanome fitenenana mbola hiara-mivavaka antsika maranantsika ny fotoana. Eny Jesosy malalo, saotranao zay satria mbola tontosa mantsara ny fotoana androany. Saotranao koa tamin'ny teny izay nentin'ny mpanomponao teto androany Jesosy malalo satria ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola tafavory mbola naharenesana izany tenako tamin'ny mpanomponao ty androany Jesosy. Asoranay anao lehibe indrindra Jesosy malalo, tena lehibe tokoa ianao Jesosy. Betsaka ny zavatra vitanao taminay tsirairay avy, betsaka ny voninahitrao sy ny fahatsaranao izay asehonao aminay tsirairay avy Jesosy malalo. Tena Andriamanitra mahery ianao, ilay Andriamanitra mpanasitrana tokoa ianao. Efa betsaka ny fahagagana izay nataonao anisina aminay tsirairay avy na amin'ny teniko izany Jesosy malalo. Ny mpiara-mivavaka izay tonga eto fa maro ny fidiron'ny vaovolombelona izay naseho tamin'ny fanasitrananao satria ilay Andriamanitra mpanasitrana anao, ilay dokotera farany ambony anao. Ny asanao dia mahery vaika Jesosy malalo, tsisy masaka ny fanasitranana izay taonao aminay tsirairay avy. Ary anao ilay dokotera mitondra ny ekonay tsirairay avy, manasitrana ary nanivavaka distance Jesosy dia anasitrananao anay na amin'ny opération à distance zany Jesosy noho ny alalan'ny vavaka avy aminao dia manasitrana ny tsirairay avy. Dia soroko anao lehibe indrindra zany Jesosy malalo. Eny Jesosy aingana mba hijoro mandrakariva ny tsirairay avy mbola nome voninahitra ao tsy anao tahaka ny farisoa Jesosy malalo dia mahazo voninahitra ao dia
manginao fa tsy hijoro eo anatrehanao Jesosy malalo fa izay dia mbola vonina hijoro eo anatrehanao, mbola vonina hanome voninahitra ao Jesosy malalo. Tsy miafiny aminao ny firenenanay anisany mbola mila anao io, mbola betsaka ny fitahiana izay mbola nomenao ny Madagasikara iny na dia mahantra azy Jesosy dia mbola tsy nampelana rery ny Madagasikara Jesosy malalo. Na dia azany koa mbola mila anao ary mbola mila fanasitrana anao ny olona rehetra izay mbola marary anatin'ny firenenanay Jesosy malalo, mangataka ny tananao maherana sitra sy hamonjy ny firenenanay Jesosy malalo. Mbola maro ny manan-kilemba sy marary ao, maro ny tsy manana vola enti hitsaboana Jesosy eny amin'ny hopitaly reny mbola mila anao ny firenenanay Jesosy malalo. Misaotra nasitrananao ny firenenanao, indrindra ny ara-panahinay Jesosy malalo. Tsy hoe mahazo valim-balimbavoka dia hitsoko fa tsy hijoro eo anatrehanao, tsy hanome voninahitra ao fa izay Jesosy malalo mivonjeny firenenanay eo ary izay tsirairay avy izay tonga eto dia izany teny izany Jesosy hoeto-pantegra ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy tahiny tokantrano izay nanaraka an'izany teninao izany azabela misy diso anjara na mbola misy marary any Jesosy raha misy kivikivy reradreraka marary nefa malahelo mila anao izany olona izany Jesosy ampaherezo ome fanasitrana ome hery sy ny tanjara hisaraka eto izay aoka ny mpananao masiny tsy hisaraka aminay tsirairay avy vanginy tsirairay avy mba hijoro mandrakariva ny voninahitra ao amin'ny asanao Jesosy malalo. Raha-pitsy koa izay dia ny voninahitra ao ny tsirairay avy dia arideranao Jesosy malalo mbola tsy kivy tsy ketrika ka dia misaotra indrindra tombo tsara indrindra aoka ny fananao maso manatrika anay fa hisaraka eto izay Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao navavy Kôtanilata anatin'izay vavaka mambe fanomboana famaranana ny fotoana vavaka amin'ny firenena. Jesosy marifitra anao dia mitombotsy sy fahasalamana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra antsika rehetra, misaotra ihany koa ny Lazana Monika tamin'ny vavaka fanomboana, Zokito tamin'ny tolotely, nareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana, tsy adino koa misaotra nareo rehetra izay tonga teto niaraka taminay. Jesosy marifitra antsika tsirairay avy. Raha mbola tsy tonga ny amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana tsy mitrantsika dia eo antsika rapitso anatin'ny alim-bavaka amin'ny sivy sasantsika manomboka hatratra kokoa satria dia marim-bavaka fiderana azy dia mino fa tena maro ny fiderana sy fankasitrahana sy fankalazana ao ataontsika rapitso. Dia rapitso ary fotoanantsika marava tonga izany ianao afaka miheno ny Akiradio, akiradio.radio12345.com, akiradio.radio12345.com afahanao miheno ny zapeo Akiradio misy toloteny saky ny adiny 3 amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ranona. Samety ahiny tompo daholo mahery antsika rehetra. Amen.